na dia fantantsika fa mahasoa antsika aza ny famakinan'ny Baiboly dia mbola tsy hatan'ny ankabeazan'ny kristianina fa tsy ampy ny fotoana lanin'izy ireo amin'izany. Faly miarahaba antsika zahay eto am-pejy New Life Madagasikara. Tamin'ny video farany isika dia niresaka mikasika ny antony telo mahatonga antsika hamaky Baiboly ary hotohizantsika ihany io lesona io. Raha ohatra ka mbola tsy hitanao ilay izy dia ao am-pejina ihany no ahitanao azy. Ny antony fahaefatra dia izao: mila mamaky Baiboly isika mba ahafahantsika mitory ny filazantsara amin'ny hafa. Amin'ny ankapobeny isika kristianina dia mahazo izay lazain'ny filazantsara. Zany hoe azontsika ihany ny antony nahatongavan'i Jesosy sy ny antony nahafatesany. Saingy ny fampitahana azy mazava tsara amin'ny hafa, ny tena hoe manazava hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, dia sarotra be ho an'ny kristianina maro. Hany ka lasa tsy matoky tena ho mpitorin'ny filazantsara izy ireo, fa aleony mitarika olona hanantona ny pastera. Talohan'ny nifindrahanay mivady tany Madagasikara dia pastera teto Kanada, ary hitako matetika fa nisy ireo kristianina izay naniry ny hahatonga ireo namany hino an Jesosy saingy tsy nanana fahaizana hampita ny filazantsara. Ny Baiboly dia milaza hoe fa manamasina ny Kristy ho tompo ao am-ponareo, ary aoka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly izay manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo. Ry havako, misy hafatra ao am Baibolinao izay tena ilainy namanao, ilainy manodidina anao, ary ilainy izao tontolo izao. Fa raha tsy vakinao le izy dia ho sarotra aminao ny mizara amin'ny hafa. Ny antony farany izay ho resahansika androany dia izao: mila mamaky Baiboly isika mba ahafahantsika mampianatra sy mampandroso ny havantsika ao amin'ny Kristy. Izay soratra rehetra nomen'ny Sindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresehen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Te hampiasa anao Andriamanitra mba hampahery sy hampianatra ny kristianina hafa. Ianao, tsy ny pasteranao na ny namanao izay efa mahay Baiboly tsara no resahako, fa ianao manokana no anolorana izao hafatra izao. Tsy midika zany fa ho lasa mpampianatra Baiboly avokoa isika rehetra, fa raha te hanao mpianatra isika araka ny baikon'i Jesosy dia mila mahay mampianatra ny hafa isika. Koa raha te hifampianatra isika, raha te hifananatra, raha te hifampahery dia tsy maintsy ataontsika zany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy hoe samy mitondra ny heviny avy dia iny fotsiny no entiny hampianatra na hampahery ny kristianina hafa. Tsy izany velively. Ny tenin'Andriamanitra ihany no ampiasainsika mampianatra sy mananatra ary mampahery ny hafa. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao dia tsy maintsy ataonao lohalaharana ny famakinan'ny Baiboly. Ka manokana fotoana isanandro amakinao sy andalinanao Baiboly, ary avelao ny Tompo hiresaka aminao sy hanova ny fiainanao amin'ny alalan'ny soratra masina. Izay ny hafatritsika amin'ity androandroany ity. Misaotra anareo izay efa nanisy kommentera tamin'ny fizarana voalohany. Fa raha mbola tsy nataonao zany dia soraty ao amin'ny kommentera ny antony iray mahatonga anao hamaky Baiboly mba ho fampaherezana ho an'ny hafa ihany koa. Aza adino ny manindry ny bokotra sabone etsy ambany dia hahazo filazana ianao isaky ny misy video vaovao. Samy tahiny tombo daholo sika rehetra. Veloma tompoko.